famelabelarana sy famakafakana ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-piarahamonina. Vokarina sampana fampalaram-baovao eto amin'ny radio Don Bosco. Miarabantsika amin'izao alatsinainy alina izao manaraka ty fandarana manokana iarahanao amin'ny mpanao gazety ny radio Don Bosco ity lalaina Nalijara sy Joela Rasilofo eo ihany koa ny teknisianina Tovrazana Mamonjy. Fandarana moa izay resahana manodidina ny tolom-panafahana tany amin'ny taona 1770 izay hotsarovatsika raha afaka pitso. Ho resahantsika eto ihany koa miainga avy amin'izay ny fitiavan-tanindrazana izay resahana ombieny moa amin'izao fotoana izao. Noho izay lohahevitra anankiroa izay indrindra no ny safidianana ny vahintsika amin'ity alina ity, vahiny anankiroa Andriamatoa Isany Rana Efson Désiré, izy moa sady mpampianatra, mpanao politika, mpandalina tantara ihany koa. Dia eo ihany koa Andriamatoa Razafitsy Androfa Brunel, Prince Santanal, ny dadabeany moa zany dia efa fantatra, ny dadabeany dia efa isanamorona ny sady avata amin'ny fotoan'andro. Ny dadabeany koa mpitarika ny amin'ny derema tany amin'iny faritra Antanala iny, indray ny raha teo moa tanatin'ny antoko monima Kamvimbio, tanana ankavanana ny tombokla Monja Jaune tamin'ny fotoan'andro, zany hoe taranaka mpitolona tanteraka. Tsy diso safiditsika ny fidy andreto vahintsika anankiroa amin'izao alina izao. Miarabanareo tompoko ary mankasitraka amin'ny fahatongavanareo eto amin'ny radio Don Bosco na dia alina ary ny andro. Faly miarahaba tsika malagasy tsy vaky volo manjoy sy manaraka ny radio Don Bosco amin'izao arivarivo zao, ary dia misaotra betsaka amin'ny fanasana toko. Dia miarahaba nareo menada, miarahaba ny vahoaka malagasy izay manaraka an'ity fandarana ity amin'ny alalan'ny radio Don Bosco. Sotra tompoko, rairay ihany moa no ananantsika amin'ity fandarana ity ezahantsika ho voaresaka ao anatin'ny tapany voalohany aloha ny zavanisy tamin'izay hoe tolom-panafahana tany amin'ny taona 1770 izay, kanefa tsy ho voafetra an'izay ny resantsika fa tsy afa-misaraka amin'izay ny zavanitranga talohany izany taona 1770 izany. Fanontaniana voalohany avetrany ara-petraka menadany hoe izay tsy afa-misaraka araka nambarako teo tamin'ny tolona nisy tany amin'ny taona 1770 ny hoe naninona ny voazanaka Madagasikara miainga amin'ny hoe any amin'ny idiran'ny vazaty eto amintsika mihitsy zany tany amin'ny taona 20 sy 700 tany ho any. Andriamatoa Razafitsy Androfa Brunel. Saotra betsaka amin'ilay fanontaniana za mahita hoe zava-dehibe no ampatsahivana ny tantara afantarantsika hoe fa naninona marina moa no voazanaka Madagasikara. Ity firenena malagasy tia dia firenena zay ny zarazara tamina fiandrianana maromaro, zany hoe nisy fanjakana maromaro teto amin'ny firenena. Zay fanjakana nentina mpanjaka fitondrana andrina zany tamin'ny vanim-potoana. Misy 420 ireo fanjakana andrina reo tamin'izany fotoana zany, ary misy fionam-be atao isaky ny 4 taona na isaky ny 7 taona ho an'ireo mpanjaka 420 ireo teto anivon'ny nosy. Dia ao anatin'ny fionam-bean'ny mpanjaka io no andinihana ny paikady sy ametrahana ny fomba fiaraha-miasa ho fiarovana nyity firenena ty na ho fiarovana ny tany be. Nampalahelo dia tamin'ny 1777 nisy ny sommet ny mpanjaka rehetra Madagasikara io farana tamin'ny andro nandriana Namboatsimarofy. Rehefa mitondra Andrianamboatsimarofy dia izy nampiatrahany farany amin'ny fionam-be io tamin'ny 1770 sy 700 fa tsara atsidika ihany koa ngamba fa nanomboka hatrany amin'ny taona 500 tany dia fa marobe zany ny vahiny na ny vazaha nitsofoka teto Madagasikara mitsikilo an'ity firenena ty sy ny rafim-panjakana tao aminy, ary manao tatitra tsy mijanona any amin'ny fanjakana sy ny firenena zay nisy azy. Anisan'izany zay fantatsika ry Flacourt tany Fort Dauphin tamin'ny 1640 taty 1642, ary tamin'ny andro nisy ny sommet des rois teto Antananarivo tamin'ny andro nandrianamboatsimarofy io dia misy an'le vazaha tsona hoe Mailleur. Io zany no azahan'ny Frantsay teto Madagasikara tamin'io vanim-potoana io, dia mitsikilo ny zavatra nisy. Nampalahelo moa zany rehefa vita io sommet io dia nipetraka tsara mihitsy ny résolution na ny zavatra mifametrahana tamin'izany hoe manamboatra mena sofina ary mampiahy fihetsika izy ireo ka tokony ho sarotintsika amin'ny firaisan-kina sy ny fiarovana ny tany be.
dia rehefa vita zay zavatra de samy paritaka namonjy ny fanjakany aby reo mpanjaka reo. De ny olana nefa fotoana fohy kely taorinan'io de naonga n'andrenam-ponomerina andrianam-boatsy marofy. De rehefa mitondra andrenam-ponomerina de tsy mitohitsolo le fioanam-be fa nanao fifanantonana manokana tamina fanjakana vitsivitsy zay tsorona fa 12 ans isany no natson'andrenam-ponomerina sy niara-ny asa taminy. Dia mifametrahana tam'izany fotoana zany de hoe apetraka le fiaraha-miasa de mifanakalo fananana sy fahafahamanao. Dia andrenam-ponomerina moa tam'izany fotoana zany ny zara-panefy tamina fanjakana maromaro teto amin'ny firenena, ary andrenam-ponomerina kosa dia nahazo ny fanoanana tolotsaina avy amin'ny fanjakana samihafa. Dia nalaza be tam'izany moa zany avy amin'ny na 40 moro Iratsilokaina sy Andriamahazonoro, nalaza be tam'izany avy amin'ny fanjakana Zaframbantangala, Rakalabeskely Malaza sy Andretsovongo. Dia zay zany no fitohizan'le fiaraha-miasa. Fa rehefa niala andrenam-ponomerina ka nandimby azy radama voalohany, de radama voalohany tsy nametraka tsony ary verina mihitsy ary fa hoe tsy niraharaha tsony an'le fiaraha-miasa, fa ny tao andohan'ny radama de hoe andrava ny fanjakana rehetra era Madagasikara ka metraka fanjakana tokana zay entiny fanjakana merina tam'izany fotoana zany. Tsara pitsahivina aloha fa taty amin'ny taona 320 dia nandefa missionnaire be de be taty Afrika ny fanjakana Europeanina. Ary tam'izany fotoana zany de fa tena mafy de mafy mihitsy ny etaeta ny Europeanina na ny tandrefana ray manontolo anjanaka ny Afrika. Ary na missionnaire tam'izany ary de hoe hitondra fivavahana na hoe hitondra ny filazantsara, fa ny mission voalohany napetraka taminy de hoe tadiavinareo fomba rehetra anamorana ny fanjanahana Madagasikara. Fotoana fohy kely taorinan'io fotsiny dia nanaraka am'izay samy mpiady sy nitafika frantsay hanafika Madagasikara andray na hoe anjanaka sady a Madagasikara. De fantatsika reny ady lehibe nisy tany Tamatavy tamin'ny 1885 zay ny vondrona ny fanjakana rehetra tamin'ny ilany atsinanana satria mo tsinanana ray manontolo ary ny fanjakana merina ihany koa nitafika moa tam'izany de nitarity ny ministra Rainandriamampandry. Dia raikitra ny ady teo mahavelona zay 10 point ozytsika am'izao fotoana zao. Rehefa niditra ny tafika frantsay nanohatra ny tafika malagasy nitambatra dia voatosika ny frantsay ary nandovitra. Tsy tafiditra zany ny frantsay avy ety atsinanana, fa ny zavatra nisy rehefa nanjaka radama voalohany araka le nambarako teo dia nandrava tanikery ny fanjakana hafa teto anivon'ny nosy. Ary anisany tena mitondra faisana tamin'ny fitondran-dradama voalohany iny faritra Sofia am'izao fotoana zao iny, ny faritra Befandrina sy Antsoy sy ny namany iny, ary tonga trany amin'ny Sakalavan'ny Boeny zay Mazinga am'izao fotoana zao. Ka rehefa mafy be zany zay tsindry nataon-dradama voalohany zay de lasa nanana kaikay tamin'ny fanjakana merina ny fanjakana Sakalavan'ny Boeny. Ka rehefa tsy tafiditra Venetsinanana ny frantsay de mivadika taty andrefana. Ka rehefa mivadika taty andrefana izy dia nanampy azy ary nanaiky iara-iasa aminy ny fanjakana Sakalavan'ny Boeny noho zay le rancune tamin'ny zavatra masakra nataon-dradama voalohany tamin'ny fanjakana Sakalavan'ny Boeny zay. De ny Sakalavan'ny Boeny mihitsy no nanokatra varavarana ary nanampy ny tafika frantsay niditra ary niakatra namonjy ny renivohitra na hoe namonjy na fanjakana Analamanga tam'izany fotoana zany. Voalaza moa tam'izany fotoana zany fa hoe mafy de mafy amin'ny fifandonana tao Andriba. Tsy voatohatra le frantsay satria izy le nambarako zay hoe nanampy ny Sakalavan'ny Boeny. Ary tamin'io fotoana io ihany koa le manamboninahitra tafika merina zay niatrana teo Andriba any izy miady nefa ny vadiny zareo reo voasa any anatin'ny any andapa any anatin'ny rova milagnona manao fety dia lasa nanafitohana le manamboninahitra mitaritafika tany koa zay zavatra zay ary natonga le manamboninahitra tsy nifantoka tamin'le ady de niala tany reo manamboninahitra reo niakatra tao anaty rova. Rehefa miteny moa mpanjaka hoe fa naninona nareo niakatra tehitra ny prime ministre Raila Rivony fa maninona nareo niakatra nefa ny mpanamboatra zany fa eo akaiky eo de hoe allo ho avy ifanatrehany.
zay no nambarandreo manamboninahitra reo hoe aloha ho avy ifanatrehana ny tena marina tsy le fahavalo ny fanatrehana fa lay fitondratena sy lay lonolony tamin'ny fifandraisana tao anatin'ny lapatao zany retraretra zany nanampitrotraka de tafiditra moa zany lay vazaha mazava ho azy dia nipetraka zareo tery Ambodisaina moa filazan'ny Fort du Sene petraka teo zany général Duchesne namoaka ny tafondro dia nitifitra avy hatrany ny Manjakamiadana dia Manjakamiadana dia nanangana sainafotsy rehefa nanangana sainafotsy Manjakamiadana dia mazava ho azy fa tafapetraka ny fitantanan-draharaha ampanjanatany teto Kibomerina rehefa tafapetraka io tamin'ny volana Aogositra taona 1979 dia namafisiny tsara aloha zay rafitra teto zay dia taty amin'ny 28 février 1897 vao namoaka didy amizay général Galeny hoe rava daholo amizay fanjakana rehetra entin'Andriana na entina mpanjaka teto Madagasikara dia nanomboka tamin'io taona 720 zany ny fanjakana frantsay vao nanafika sy nandrava ny fanjakana nentina mpanjaka rehetra teto Madagasikara ary anisany niady naharitra indrindra tamin'ny fanjakana teto Madagasikara ny sakalavan'ny Menabe zay tamin'ny taona 720 vao rava vao sambotra mpanjaka toera dia nyvinondry zareo nitapahany zareo lohany ary taorianan'izay ny fanjakana Zafran Vantagnala ny taona 720 taorianan'izay zany dia tafapetraka tanteraka ny fitantanan-draharaha mpanjanatany frantsay zay no nahavoazanaka atsika raha ohatra ka hoe fehezina fohifohy ny antony nahavoazanaka atsika rehefa voazanaka Madagasikara ho an'Andriamatoa Ranefson Jean Désiré inona indray tena hoe tsy tantan'ny malagasy tamin'ny andro fanjanahantany ka nitarika hatramin'le tolona taty amin'ny taona 1790 ny zavatra tsara fantatra aloha feny de fery ny fanazavan'ny namana Brunel teo fa ny anapiko azy angamba de hoe ny teto Kibomerina manokana hatramin'ny andro nandrenam-pomerina ny emitra tany aloha dia nomena anarana hoe cité interdit tanàna tsy azo ekaram-bazaha ary tamin'izany fotoana zany dia misy toerana any amin'ny faritra Ambatomanga any raha tsy diso azay any no farany azo ionana amin'ny vahiny zay anao fifanakalozana ara-barotra teto fa Andriana Ambohitsimarofo zany no anisan'ny napakatra vazaha teo amin'ny rova tamin'izany fotoana zany tamin'ny alalan'ny monsieur Mayor tamin'izany ary natolagaga amin'ny vazaha satria ny vazaha zany dia nieritreritra fa ity firenena malagasy ity dia firenena tara amin'ny fandrosoana ary moramora ny anjanaka azy fa rehefa tonga taty zany ny vazaha dia nahita voalohany aloha hoe manao zezika amin'ny malagasy manao fambolena amin'ny malagasy mirindra le fiarahamonina malagasy misy zavatra hitany be da be ay tena civilisation ny eto Madagasikara fa nieritreritra izy fa tena hoe firenena tena tara ny firenena malagasy raha izay faharoa ny tsara fantatsika dia ny malagasy hatrany am-boalohany ary manamafy nylazainy namana Brunel teto dia tsy manaiky ny fandray tamin'ny vazaha malagasy satria nisy vazaha maro ny fandray taminy teto ara-barotra ara-toekarena samihafa fa ny zavatra mba tsy nekeny ny gasy indrindra dia ny hoe ny malagasy manjakazaka eto amin'ny taniny ary manitsaka amin'ny malagasy eto amin'ny taniny tany faritra Fort Dauphin tany amin'izany taona nresahana Andriamatoa Brunel zany dia efa nisy ady mihitsy nandroany reo foko an-tanosy ny frantsay zay nakany ampahatany tao amin'ny faritra Fort Dauphin ary nataoko hoe tetỳ voatany moa dia nafantatra tsara hoe na dia mifandray tamin'ny vazaharany tao amin'ny faritra Betsileo Andriamanalina Betsileo talohan'ny Andrianampomerina zany Andriamanalina lehibe moa fa tsy Andriamanalina Betsileo Andriamanalina lehibe dia mifandray tamin'ny Alemana mifandray tamin'ny vahiny fa tsy mba nekeny gasy mihitsy ny hoe ilay vahiny tonga eto anitsakitsaka azy inona ny zavatra tena tsy tatiny gasy zavatra tsy tatiny gasy dia zay le toe-tsaina zay hoe eto amin'ny taniny izy nefany manjakazaka ny vahiny ary tamin'ny andro Ndradama voalohany dia tsorina fa ady hevitra be tao anaty rova ary ny fifamaliana mihitsy raha tamin'ny mpanjaka nampidirany Radama nireo frantsay anglisy frantsay zay ampianatra ny miaramila malagasy asty zany tao anatin'izany sy sergent Robin moa misy teo raha tsy diso izay nampianatra ary tamin'izany dia nitenena mihitsy hoe tamin'ny dadany lahy teto tsy napakatra ny teto fa manino ny lamy mampakatra an'ireo eto fa ireo nge any hoe efa nahafantatra an'izay zavatra zay ary maromaro moa ny ataoko hoe fanapa-kevitra fa raha toizako lisy dia hoe
hatrany zany ny malagasy de tsy nanaiky ary tamin'ny fifandraisana ara-diplomatika tamin'ny vahiny dia imbetsaka ny vahiny ireo no maka tany aty Madagasikara roahan'ny mpanjaka foana na mpanjaka radama premier io dia anisan'ny tena nandroaka vazaha tamin'ny faritra samihafa satria izy dia efa nekena ho mpanjaka Madagasikara tamin'ny fifanarahana iraisam-pirenena dia isaky misy vazaha tonga eto mametraka ny sainany dia roahana hatrany. Taty aoriana dia nisisika ihany ny frantsay, nisisika ihany aka ny tany taty Madagasikara ary tamin'izany fotoana zany efa nisy consul frantsay tonga teto dia matetika mifandray ara-diplomatika amin'ny frantsay zany ny malagasy. Tamin'ny fotoana andro dia niapahatelo Madagasikara ny takiy frantsay satria hoe nisy fifanarahana politika nataon'ny frantsay sy ilay royaume vitsivitsy tany an-tapany avaratra Madagasikara ka dia anay reto tany reto dia tena nitsipahany ministra na raha mbahiny mihitsy tamin'izany fotoana zany hoe ianareo dia efa nanaiky fa ty Madagasikara ty dia ity fanjakany ty no misolo tena azy noho izany dia ity Madagasikara ty tsy anananareo fahefanana kely akory ary. Taty aoriana moa nisy kabary ny rana valina fahatelo tamin'ny niaraka tamin'ny prime ministre tamin'ny 3/27 dia laza mazava mihitsy izy tamin'izay hoe fahiny dia ny apahatelo Madagasikara no tediavin'ny frantsay alaina fa amin'izao fotoana izao izy dia Madagasikara manontolo mihitsy no tediaviny alaina ka tsy anaiky an'izany tsika. Teo zany dia efa nisy fiomanana ary fantatra hoe tena efa miroso amin'ny fanjanahana ny Madagasikara ny frantsay tamin'izany fotoana izany. Nisy iraka diplomatika nalefa tany nitety any Eropa tonga hatrany États-Unis ny fampiraharaha hoe ahoana ny tsy anjanahana ny Madagasikara fa ireo le iraka diplomatika ireo rehefa miverina zany rehefa vita ilay iraka tany dia izao zavatra tsapany hoe tsy azo sakanana intsony fa iroso amin'ny fanjanahana any Madagasikara ny frantsay dia niteny izy tamin'izany fotoana izany hoe raha ohatra ka ny anjanahana ny Madagasikara nampidirana ny civilisation aleona ihany mitoetra ho barbariana zany hoe tena tsy tao anatin'ny eritreritry malagasy mihitsy zany anaiky hozanahan'ny frantsay zany. Izay no nahatonga ny hoe vaovao vao nanangana saina fotsiny tao Androva rava ny fiandrianana tamin'ny voalohany moa tsy niravana avy hatrany ilay fiandrianana fa hoe protectorat ny nataony fa tsy nanala n'ilay mpanjaka teo amin'ny fiandrianana izy fa rehefa hitany hoe tsy ho voafehy dia foanany amin'izay ilay protectorat fa navadika mihitsy hoe fanjanana dia niala ilay fiandrianana ary dia niala teo amin'ny toerany mpanjaka. Teo zany dia efa nanomboka nisy revolte na hoe fikomiana amin'izay nataon'ny malagasy tamin'ny alalan'ny Menalamba ary anisan'ny nantifirana ny Rainandriamampandry izay nanohatra mafy ny frantsay ary ny zavatra tsapako rehefa tena mandinika tantara dia ilay frantsay dia tena maka cible mihitsy hoe iza zany le tena fianakaviana na ilay olona tena manahirana raha ohatra ka eto anisan'izany fianakaviana Raseta satria ny dadabean'ny Raseta dia anisan'le mpanamboatra tafondro niaraka tamin'ny Jean Laborde atao Mantasoa ary tany amin'ny Majunga satria nisy fotoana efa nanandrana niditra indray-pandeha tany Majunga ny frantsay fa voatohatra ary be da be ny samby fampiady frantsay rendrika atao amin'ny faritra Majunga iny tamin'izany fotoana izany fa maty teo amin'ny pitifirana tafondro mihitsy ny dadabean'ny docteur Raseta tamin'izany fotoana izany dia zareo tena misibla mihitsy satria taty amin'ny 47 raha itsambikina ny rahalahin'ny Raseta sy ny zanatra lany dia tao anatin'ilay wagon moramanga ilay nitifirina tamin'ny fotoanandro Rainandriamampandry dia anisan'izany hoe tena fianakaviana izany fianakaviana zavatra an'izao fa raha tsy telango io maso ny vary anisan'ny tena nitolona tany amin'ny faritra Tsimotsinanana, tany amin'ny faritra Tanala, tany amin'ny faritra Menabe voalaza teo, tany amin'ny faritra Androa dia tena nampiaiky ny frantsay koa ny fanoheran'ny Antandroa an'izany fanjanahantany zany. Zany hoe ny malagasy zany dia tsy nanaiky mihitsy ny fanjanahana nataon'ny frantsay ary saika ataoko hoe tany amin'ny taona 5,700 tany angambany na mihoatra kely ary vao tena hoe nilamindamina ilay ataoko hoe pasifie moa zany filazan'izany vao laminy tafika frantsay zany le fanoherana be da be teto Madagasikara. Zany hoe nanomboka vao déclarena hoe zanatany frantsay Madagasikara dia efa nanomboka nisady ve le fanoherana? Tena nanomboka ary tsy nitsahatra mihitsy fanoherana io fa ny endriny zany mety niova ilay génération mitondra le izy niova fa ilay toe-tsaina hoe tsy fanekena izay fanjanahana izay dia tsy niala mihitsy tao Malagasy hatramin'ny andro fahiny ilay niresahan'ny prince Brunel teo ary amin'izao dia mbola tsy levy no avy io fa izahana totofana tsy kelikely fa tsy mety levy no avy io ary izay ngamba no mila fantatra voalohany hoe inona moa le fanilo miampita satria tenenina foana io fanilo le fanilo anke dia izay le hoe sary-piaro amin'ny taniny, sary-piaro amin'ny fiandrianany, sary-piaro amin'ny satany ity vahoaka malagasy ity. Ho an'Andriamatoa Razafindritsiandreo fa Jean Brunel
le fanoerana ve le mpanjanatany ve tsy tena nitondra zavatra tsara ao ny Madagasikara mihitsy fa zavatra ratsy avokoa nisy tamin'izany fotoana zany ohatra ny Smotig voalaza hoe asa terivozina nefa navitany zavatra navitana lalana navitana lalamby sy ny karazany tsy nitondra zavatra tsara ao antsika mihitsy ve le fanjanahantany sotra betsaka anao le fanontaniana lay asa terivozina tamin'ireny fotoana reny a dia tsy nieritretin'ny mpanjanatany mihitsy hoe ho apetraka olo vain'ny gasina hoe ho apetraka ho amin'ny Madagasikara fa le tantara dia ohatran'izao rehefa tafapetraka zany ny fitantanan raharaha mpanjanatany nanomboka tamin'ny taona 2009 dia nampiditra amin'izay izy a ny voanjo na ny colon zay naka ny tany tsara rehetra teto Madagasikara dia namboly dia rehefa namboly izy zay voly fanondrana ny akabiazany zatra nambolena dia vokatra be ary ny roborobo be teo zany izy dia nanomboka nieritreritra amin'izay hoe ahoana ny fomba hanondranana ny reto vokatra be dia be reto ho akany Eropa dia raha ny faritra Antanala manokana zao a dia nanomboka tamin'ny 1910 niditra ny fambolena kafe tamin'ny faritra iny dia nanomboka tamin'ny 1914 satria tao anatin'ny 3 taona fotsiny dia efa namoly le kafe dia nanomboka 1914 amin'izay izy a nampanao asa terivozina nanamboatra n'io lalamby mampitohy amin'ny fianaratsosy manakara io ny tanjony zany tamin'izany fotoana zany dia hoe amoahana an'le vokatra ho any Eropa ho any andafy ohatran'izay ihany koa nanamboarana n'io lalamby mampitohina Antananarivo sy Ambatondrazaka io sy Ambatondrazaka makany a Toamasina ahafahana maka le vokatra vary be dia be amin'ny faritra loatra iny a ho ahondrana mamonjy ny Siaranatsambo ny Toamasina ho any Eropa ka raha mitentsika hoe nitondra inona ho an'ny Madagasikara na nitondra inona ho an'ny Malagasy le fanjanahana raha ny toe-tsaina nitondrany azy dia tombotsoany a sy ny intereny a no nitadiaviny tao anatiny reny asa samihafa reny ary tsy nieritreritra mihitsy izy eo ho an'ny Malagasy io fa dia hoe ahoana ny fomba anamorana ny amoahana ny vokatra mba ahafahantsika mitavana tsara an'ity firenena zay mamokatra be ty zay no tena marina fa le izy moa zany ngamba mety mbola nampitaontsika resaka an'izany orina kely ao a nampalahelo a na reny foto-drafitrasa zay nividin'ny Malagasy tamin'ny rany reny dia tsy hainy mpanao politika taty aoriana akory a nikojakojany reny na nitahiry an'ireny na nanatsara an'ireny amintsika miteny zao a raha hoe zany lalamby mampitohy amin'ny fianaratsosy manakara zany 3 volana nefa tsy mihetsika ary dia tena koka nefa rana Malagasy nividianana an'izany satria tamin'izany fotoana zany a ny asa terivozina dia nanomboka tamin'ny 2 volana tamin'ny faritry ny Antanala iny zay vatandehilahy rehetrarehetra mihoatra ny 12 taona dia miasa terivozina eny tsy mandray karama mamaky vato amin'ny tanana amin'ny alapika mandritra ny 2 volana fa taty aoriana io satria vokatra be le kafe vokatra be le akondro dia naakselerena ny fahavitany io dia niakatra 2 volana sy tapany dia zay no nahatonga ny hoe be dia be saika ny roapatelo ny vahoaka Antanala tamin'izany fotoana zany a no nandositra ny ala tamin'ny faritany ny Antanala io satria fanjakana Zaframbo Antanala zany dia fanjakana natanjaka be tamin'ny fahampanjaka fa rehefa niditra le mpanjanatany a dia mafy be zay tsindry zay a mafy be ny asa terivozina natao a dia saika nandositra ny akabiazam-ponina tao dia nandositra tamin'ny faritra ny sakalava mena be iny a sy ny faritra sakalava boeny a sy sakalava ny Marambintsy zany hoe amin'ny faritra Belsur-Turbina Morondava Mahajambo Usine faritra Melaky be dia be ny Antanala ny ala tamin'ny faritra iny a nandositra tamin'izay faritra voatanisa zay no zay tsindry anterivozina na makinany iny lalamby mampitohy an'ny fianaratsosy manakara iny idirantsika lalandalina kokoa amin'izay ngamba ny mahakasika ny fipoahana tamin'ny taona 7 inona marina ny tena nahatonga ny zavatra iny a inona marina ny zavatra nitranga aminoko kely an'izay fanontanianjoelona zay satria voaresaka foana hoe maro ny zavatra miafina na fenina inona ny mety hoe tsara ho fantatra tsy fantatry ny taranaka teoriana mihitsy mikasika ny ntolona tany amin'ny taona 7 sy ny talona ny taorianan'izay iny ny anapiko azy aloha ny mikasika le politika amin'ny mpanjanaka angamba ny 2 minitra fotsiny ny raha nanao an'ireny foto-drafitrasa ireny ny mpanjanaka dia tsy foto-drafitrasa fotsiny no nataony a fa nanomana teknisianina azo baikona ihany koa izany hoe nanomana ny Malagasy olona mpandray baiko
ary ny programa mpampianarana, ny fomba fampianarana, ny fomba nentina nitondrana ny mpianatra malagasy tamin'izany dia nofanina mba ho mpandray baiko. Zany hoe ny fanaraka tsara mihitsy zany ilay politika tenin'ny frantsay atongavana sy ny fotodrafitrasa napetrany sy ny aktivité économique ny asa fiarina napetrany ary ny programa mpampianarana napetrany. Ary izany zavatra zany lesona ho atsika koa zany, inona ny programa atsika, inona ny politika atsika, olona loatra ny ahoana ny ilaitsika dia tokony miainga amin'izay ny famaritana ny programa mpanabeazana fa averiko fa hoe matory zareo nametraka reny tsy zavatra nataotao foana reny fa efa vita firindrana avy any amin'ny faritra Eropa tany. Mikasika le fikomiana dia tsara fantatra fa ny malagasy dia efa nikonokonona hatrany, nisy ny VVS ohatra, nisy ny jiny, nisy ny Panama, nisy ny sady avany resahan'ny Prince Bruce teo. Fa zavatra tsara fantatritsika dia rehefa nandeha le ady lehibe faharoa teo zany ilay ataoko hoe fanindrina sy fanandevozana sy fanindrina malagasy ny resahana teo, ary io asa terivozana io dia saika nahazo nandefa vatandehilahy avokoa raha Madagasikara raha mamaky an'ireny boky tantara foroniny ireny dia maro ny vatandehilahy miparitaka nampanaovana an'ireny asa anterivozana ireny. Fa anisan'ny tena hoe nahatonga ny malagasy teneny mitroatra hoe fa mba fotoana amin'izay zao tena hoe alao averina amin'izay le fahaleovantena dia anisan'ny ady lehibe faharoa izay nitranga tany Eropa tamin'izany fotoana zany. Ary io ady lehibe faharoa io nahatonga ny malagasy nahita fa resy ny frantsay satria resy ny Alemana nisy tamin'izany fotoana zany. Dia tao aorianan'io rehefa vita ny ady lehibe faharoa dia nisy le hoe Charte de San Francisco izay nilazana hoe omeo ny fahaleovantena sy ny fizakatenany amin'izay ireo tany voazanaka ireo tany amin'ny 1945 zany zavatra zany izy eo. Tao aorianan'io zany rehefa hita hoe mafy be nitsindry iraisam-pirenena nahazo ny ireo mpanjana tany dia nanomboka nanokatra tsikelikely ihany izy, ny nalefaka zany le izy dia nisy ny fanomezana anjaran'ny malagasy solotena anankiroa tao amin'ny Assemblée constituante frantsay na lay nisy nanana solombavambaoka mivory amin'ny parlementa frantsay zany tsika dia natao ny fifidianana dia lany Raseta sy Ravanga Andrenavalona. Rehefa lany izy mirahalahy dia tao aorian'ny falana iny dia nanangana ny MDRM izy. Rehefa nanangana ny MDRM izy dia ny zavatra tena anatiny amin'ny malagasy dia processus politika zany, zany hoe amin'ny fomba ara-politika no entintsika maka an'izay fahaleovantena amin'ny malagasy zay. Dia nandeha zany indroa mandahy anankiroa zany izy tamin'ny voalohany, anankiroa no nananantsika dia niakatra anankitelo izy dia tafiditra Rabe Mananjara, Ravanga sy Raseta ary Rabe Mananjara. Fa rehefa nanangana ny MDRM zany izy mirahalahy dia sahirana be ny frantsay satria ireto le ataoko hoe jiny na Panama na sady ava reto dia saika ny s'intégrer tao anatiny satria ty zany ny parti d'avenir na hoe antoko politika hitondra no avin'ny Madagasikara, ary ny anaran'ny raha miteo mouvement démocratique pour la rénovation malgache. Tamin'izay fotoana izay zany dia voalaza tsara ao anatin'ny boky nosoratan'ny napetraky ny docteur Raseta fa hoe raha efatra tapitrisa mahery ny malagasy dia nahatratra roa tapitrisa ny mpikambana tao amin'ny MDRM. Zany efatra tapitrisa zany tafiditra ny zazakely, zany hoe saika amin'ny malagasy manontolo zany dia tena hoe andao ary tsika hitambatra ary danger na hoe loza ho an'ny mpanjana tany ny fisina firaisan-kina amin'ny malagasy satria hatrany amin'ny faritra avaratra ka hatrany amin'ny faritra atsimo, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia nitsofoka tao anatiny daholo satria io le tena hoe fahaleovantena madio mangarangarana. Rehefa nandeha nefa zany lay ataoko hoe projet de loi samihafa nedivana tany amin'ny parlementa frantsay ahafahantsika mahazo an'ilay fahaleovantena dia narirarira ny frantsay le izy. Tsy nomen'ny frantsay dia nefa rany zany le vahoaka nanomboka ny salasala hoe ho azo amin'ny alalan'ny politika ihany ve ty resaky ty, fa toa tsy ho azo amin'ny alalan'ny politika izy ty fa voarirarira dia nanomboka teo amin'izay ny hoe tsy maintsy nisy aile tao anatin'ny MDRM zany nikisaka hoe tsy maintsy tolo-panafahana amin'ny alalan'ny fiadinana anaovana n'ity resaky ty. Dia izay zany nahatonga le hoe nipoka lay 29 mars raha ataoko hoe les conditions zany le niresana satria rehefa tena hoe voarirarira indroa intelo teo malagasy nisy fanendrena au commissariat zany io moa zany karazany hoe gouverneur frantsay nitantana any Madagasikara manontolo. Fa rehefa tonga tena serana mpiara-manidina io au commissariat dia nitsenain'ny malagasy tamin'ny torabato sy ny banderole. Zay lehibe hitondra amin'ny Madagasikara ary io rangaha io no nitantana teto nandritra ny tolom-panafana 1947. Io zany tena mibaiko ny famonoana ny malagasy tamin'izany fotoana izany. Anisany efa nisy tamin'izany koa ny malagasy nanafika tobina zandarma
zany hoe efa nanomboka teny hoe nitrotra mihitsy zany lay malagasy fa tsy nanaiky tsona le hoe fandrirarorana ary reo lay ataoko hoe solom-bavamboaka telo mirahalahantsika tamin'izany dia sady tsy voafetsolo le malagasy satria ela loatra le fahazona fahaleovatena ny frantsay koa nefa tsy manome latsaka tenatenany zany lay solom-bavamboaka atsika de tena nitrotra ny vahoaka ngamba hanampy azy ny namako ny am'izay anoizako an'izay a dia efa voarisany teo hoe nitsangana ny MDRM taorina ny ady lehibe faharoa de io MDRM io tonga tany amin'ny faritany Antagnala tamin'ny 1946 nentin'izay ramose antsoina hoe Radorson Michel zay io Radorson Michel io a dia merina izy io mpampianatra tamina sekoly katolika teo Manapatrana de io zany tonga fitatia Antananarivo nitondra an'io fananganana ny MDRM io tany amin'ny faritany ny Antagnala izy nandrisy lahatra hoe misy antoko ara-dalàna nitsangana MDRM ny anarany entina anavotana sy amerenana indray fiandrianam-pirenena tao anatin'ny 3 volana ihany dia rakotra MDRM ny Grand Sud-Est Ray manontolo no ny asa nataon'io Radorson Michel io dia taty amin'ny faraparan'ny taona 1946 dia nasaina ny mpitarika ny MDRM rehetra tao anatin'ny Grand Sud-Est ny vory taty Antananarivo dia ny héberger ny docteur Raseta teo Antanimena reo bureau ny MDRM reo de le fivoriana teo Antanimena tao nanomboka ny 3 janvier 1947 hatramin'ny 9 janvier 1947 dia Andriamato Raseta sy Andriamato Ravelonahina zay no nampiatrano sy nandray an'ireo bureau ny MDRM Grand Sud-Est reo tao anatin'io de fa nandeha ny paikady samihafa rehefa nandeha ny resaka fa hoe itsika tsy maintsy hiady anohitra hitampiadina an'izao fanjanahantany zao ary tamin'io fotoana io de efa nivoaka ny daty ny 7 ny volana Mars zay zany tiako tsindrina tsara mihitsy hoe tao anatin'le fivoriana tao antran'ny docteur Raseta zay nitaritin'izy sy Andriamato Ravelonahina no nivoaka ny daty ny 29 Mars rehefa nirava io fivoriana io ny 9 janvier 47 de samy miparitaka daholo am'izay mpivory ary samy naniely an'izay daty zay tamin'ny birao sy ny rafitry ny MDRM rehetra tamin'ny lalana zay nilalovan'ireo ary tao Fianaratsoa nanomboka ny 25 mars 26 27 de mbola nisy fivoriana ihany ny MDRM hoe tena oke raikitra fa mihetsika tsika ny 29 mars dia fa anamafisako an'le resaky ny rahalahako teo de tena hoe marina io hoe efa vonona hiady malagasy tamin'izany satria rehefa tafatsangany Ramose Radorson ny MDRM rehetra tao anatin'ny Grand Sud-Est de nysamborina gendarme avy any fanadina Ramose Radorson dia rehefa voasambotry ny gendarme Ramose Radorson ny ala avy teo Manapatrana nandeha tongotra ho any fanadina dia eny an-dalana eny nandeha be ny resaka hoe voasambotry Radorson ny komy am'izay le vahoaka teny an-dalana de nanova ny vahoaka embuscade reo gendarme nitondra ny Radorson reo teo Androranga vola de i Ramose Radorson io nanana ankizy lahy Antagnala antsoina hoe Kana zay taizany tao io zany mpikarakara azy hoe pakakitay pakarano mpikarakara ny Ramose io Kana io dia rehefa nandeha am'izay le embuscade iny le gendarme miady amin'ny fokon'olona ikana nitondra ny Ramose Radorson tafavoaka tao anaty ala tao de tonga taty Antananarivo ka rehefa nivory ny bureau ny MDRM teo tao Tamena nifankahita tao am'izay ny MDRM avy any amin'ny faritra sy Ramose Radorson sy Ravelonahina sy docteur Raseta dia nafana be am'izay ny rehetra hoe io Ramose Radorson fa velona soamatsara ny fanatry tava dia ary natoky be ihany koa ny tany amin'ny faritra ka rehefa tonga voatonona le daty ny 29 mars io 28 mars alina de efa nietsika ny tany ary efa naharava satria tamin'ny vanim-potoana io zany araka ny voasoratra amin'ny tragnobe de hoe nisy andro ratsy ka rehefa nandeha le andro ratsy de nisy éboulement ny lalana rehetra tamin'ny faritra iny de iny zany ny lalana nentin'ny bureau MDRM nangatana tany amin'ny gouverneur hoe zahay Ragova angataka aminao amory vatan-dehilahy angala n'ity éboulement ty de faly be Ragova fa hoe hiasa le olona mpikomy isan'andro san'andro nefa iny zany nentina nanangonana amin'ny vatan-dehilahy ny antafika nandrava le fitantanandraharaha frantsay resy daholy
ny fitatanandrara frantsay tamin'ny faritra rehetrarehetra iny ny 29 marsa ihany ary ny 30 marsa dia efa fitatanandrara malagasy no nitantana tamin'ny faritra Tsimotsinany na Ray Manontolo iny nanomboka ny volana avril, mai, juin, juillet de fitatanandrara malagasy no nitantana tamin'ny faritra Tsimotsinany na Ray Manontolo iny fa ny 1er août 1947 vao niverina indray ny vazaha satria ny nampalahelo dia saika le ilany atsinanana ihany no niady sy nanapoaka basy sy ny tapedina fa faritra hafa dia nisafidy le tolona ambony latabatra zay zany no nampalahelo teto na dia efa voapetraka ary fa hoe hetsika tsika 29 marsa ny ilany atsinanana ihany mihetsika fa ny ilany afony sy ny andrefana mijanona tamin'le hoe tolona ara-taratasy tolona ara-politika no atao inona zany le hoe zava-miafina sy tantaran'inina ny disona tamin'iny fito amby efapolo sy sivanjato sy arivo iny ho tonga any ago ho toizakely vetivetiny a rehefa niditra reo vazam-panjanatany reo iconquérir indray na hoe iverina mabo ny faritra atsinanana Ray Manontolo iny a tsy nahavaky mihitsy izy tao amin'ny faritry ny Antagnala fa voatohatry ny miaramila gasy nalaza be tamin'izany zany hoe général Monjabe, ry Léoa Philippe, ry Talava, tena ry Lazo, ry Samby Philibert, ry Tsimianky, zany nanohitra tao ka rehefa tsy vaky ny mpanjanatany io dia nanafatra roplanina piady amin'izay izy nandatsaka bomba tamin'ny faritra iny. Zay anisan'ny zava-miafina anankiray hoe ny bombardenany eny malagasy voaresy fa tsy resy tamina basy sy tafondro. Raha tafika tanety ihany zany tsy naharava mihitsy tao amin'ny faritry ny Antagnala tao fa bombardement nandatsahana bomba nataonina mihitsy zay vao voatosika nitafika tao anisan'ny zava-miafina anankiray zay. Ny anam-peko azy angamba ny tany amin'ny faritra loatra Mangoro dia na dia tsy voahomana tamin'ny resaka ady ary fa rehefa mipoaka zany ny 29 marsa dia nisamborina avokoa zany re mpitaritarika ny amin'ny DRM rehetrarehetra dia iny lay nafatratra tao anaty vagon iny nisy moa nazera teny ambony roplanina ary tamin'izany fotoana zany dia tsara fantatra fa tsy akifidy mihitsy io zany fa rehefa tena hoe reto mpitarika dia tena hoe nentina ary dia le nitifirina atao amin'ny vagon teo Moramanga ary mbola nisy ny tsy maty tao anatin'le vagon dia le sisa tsy maty teo amin'ny vagon dia nitifirina teo amin'ny tetezan'ny Mangoro ary nalatsaka tany anaty rano lan'ny voay dia ireo lay nangonina ny taonana dia ireo nalevina amin'le fasana ny mpitolona tsy fantatra anarina satria ireo dia tena le mpitolona MDRM ary izy io zany rehefa tena jerenao dia saika nanerana ny ilany atsinanan'ny Madagasikara manontolo ary ny zavatra tsapa dia zao tsy kely mihitsy zany le fanoherana ny tolona natao tamin'io le fanoherana natao malagasy satria roa alina amin'ny miaramila frantsay ny mobilisena nentina tatia na nentin'ny frantsay no roa alina zany miaramila nentina nanosika ny malagasy ary namono ny malagasy tamin'io ary midika zany fa zany hoe raha miaramila roa alina zany tsy fanoherana kely nataon'ny malagasy fa tena fanoherana mafy no nataon'ny malagasy tamin'izany fotoana zany zay angambany tsara fantatra fa nisy ihany koa tamin'izany fotoana zany fandrika nataon'ny frantsay satria rehefa nanomboka hoe somary lanilany ilay fitaovam-piadiana dia nandefa roplanina izy io zany fijoroana vavolombelona nataona olona anankiray nandefa roplanina ny miaramila frantsay dia fandrika izy hoe ny Amerikanina manao sonian'ilay taratasy dia hitondra fitaovam-piadiana ho anareo zay fa ary ny point de rendez-vous ny ary ny fotoana dia le mpitolona rehetrarehetra nafanafozany aka le fitaovam-piadiana tafavory teo dia tonga dia nitifiry ny frantsay teo zany izy dia tonga dia natao fausse commune tonga ary za azoko antoka fa mbola betsaka ny fasana iombonana le fausse commune mbola tsy hitatsika sy tsy fantatsika koa raha amin'izao fotoana zao satria amanetsiny ny gasy izay maty tamin'izany fotoana zany ary maro niteraka tany anala maro amataonany maro satria misy ray aman-dreny be akaiky anazy sao tena hoe teraka 29 marsa tany anala mihitsy izy tamin'le fitsoahan'ny renim-pianakaviana tany anala tamin'izany fotoana zany ka tena nezana mihitsy amiko zany raha akoatra n'le tolona politika zany dia nararotin'ny frantsay izy ahoana ny ahatonga an'ireto malagasy reto tena hoe andady mihitsy tena hoe hitsahana mihitsy ary tsy afaka hitraka
amin'izany resaka fitiavan-tanindrazana zany ary betsaka fampijaliana natao anome ohatra anankiray misy an'izay monsieur Dodo ngamba raha tsy diso secrétaire général ny MDRM atao manakara tamin'izany fotoana zany raha ny filasa dia notaritiny nentina tamin'ny sambo andeha hogadraina any Dego zany ny prisonnier na reo olona zay hogadraina fa izy de tsy nampidirina tanaty sambo fa naantona tamin'ny sambo de nalatsaka tany anaty ranomasina zany hoe natao ohatry ny vato fantsika izy zany de mipotipotehan'le corail moa nataon'le akora andrika any anatin'ny ranomasina tony ary de nohaniny antsantsa zany ny anisany hoe natao mihitsy zay atonga malagasy hoe terrorisé na hoe tena iororatra mifakany any anatin'ny fony lalina tsy hetsika intsony satria ny frantsay de mahafantatra tsara fa io le firaisan-kina malagasy tao anatiny MDRM de tsy amela mihitsy ny frantsay sa ny iverina anjakazaka eto Madagasikara ka tsy maintsy potehana hatramin'ny farany izay zavatra izay. Ankoatriny hoe fampiasana fitaovana mahery vaika izay tsy nananantsika mihitsy teo ihany koa ny hoe fampijaliana be tena nisy ihany koa nefa mpamadika izay tena tsy nampahomby hoe isan'ny antony tsy nampahomby sy namparesin'ny malagasy nisy aloha zany ary tsy azo lavina fa anapiko le resaka teo de zao rehefa nivakiny ny faritra tsy moa tsy nanana iny tsy ravany zareo tamin'ny fiverenany tamin'ny volana aogositra 1947 de nalefa le resaka hoe ho tonga ao manakara raha miseraseta sy ravelona iny anao conférence ary hitondra basy avy amin'ny anglisy sasa miteny avy amin'ny anglisy sasa miteny avy amin'ny amerikanina de tongava eo amin'ny serana mpiara-manidina manakara daholo ny vatan-dehilahy rehetrarehetra andray an'io basy avy amin'ny anglisy io fa ho avy ao raha seta sy ravelona iny nirotra nakany daholo am'izay ny vatan-dehilahy rehetrarehetra akan'le basy fa rehefa nitangorona teo reo rehefa tafapetraka le roplanina FM bipie zany hoe basy marovava misy tongotra reny nivoaka avy eo anatin'le fiaramanidina ary de nanao tifitra vararaka n'ireo vatan-dehilahy andrivondrivony mihitsy ny vatan-dehilahy sud-est ny Antangala sy ny Antemoro ary ny Antembahoaka sy ny Antesaka ny maro indrindra teo ny rafalena ny ripahana teo anarivony fa zany koa mbola zava-miafina koa zany afen'ny tantara fa de olona vitsivitsy kely ampolo ny lazaina fa hoe nyvonoana teo fa tena hoe andrivony ny vatan-dehilahy ny rafalena tamin'io serana mpiara-manidiny manakara io ho an'ny olona manao miaramila de mahafantatra an'izany ataony hoe fusil mitrailleur zany fa ao anatin'ny ray minitra izy de mamoaka bala eninjato de fantatritsika angamba hoe raha mitifitra ao anatin'ny atsasakadiny de ampitomboy 30 ampitomboy eninjato fa bala 7 sy 1 alina mahafaty olona firy zany raha ao anatin'ny atsasakadiny no mitifitra ny fusil mitrailleur anankiray. Aloha le dirantsika amin'le tapany manaraka le fiantraikan'le tolona mpanafahana teo amin'ny fiainam-pirenena sy ny resaka fitiavan-tanindrazana fanontaniana farany angambany hoe maninona le archive ny mbola tsy avoakan'ny frantsay amin'izao na de efa mihoatra ny 20 taona ary tokony hamoahana zay. Tenako manokana moa taloha nahatongavan'ny filoha frantsay teto tamin'ireny francophonie ireny de nanana fotoana kely tamina télévision tsy mankina anankiray tena hoe raha ny tokony izy de 20 taona aorianany trangan-javatra anankiray de tokony mivoaka ny tahiry kevitra na ny archive rehetrarehetra satria ao anatin'ireny archive ireny zany nahitanao fifandraisana ara-panjakana rehetrarehetra hoe iza nanome baiko an'iza de inona ny tanjona tao anatin'izay sy ny samy hafa rehetra be da be ny zavatra hivoaka raha sokafany io archive io fa zavatra mahagaga zao 70 taona izy zao tena mbola tsy mivoaka ny tahiry-kevitra mbola tsy misokatra ny tahiry-kevitra ary everiko fa zany dia manana adidy de voara moa filaza azy amin'ny teny frantsay manana adidy ny fitondram-panjakana frantsay ampahafantatra ny marina satria izy ny nanao an'iny famonoana maro ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana izany. Ny faharoa ankoatran'izay dia tsara fantatra ihany koa fa miezaka zany amin'izao voanaingana nahita tamin'ny gazety hoe aoka ozy izy mba tsy ho fankalana frantsay fa mba ho firahalaina amin'izay ny fankalazana ny 7 mars kanefany na eo ary zay fangatana zay de tokony hoe ho fantatra aloha ny marina satria tena mbola tsy fantatra mihitsy ny marina azo antoka de ny tolona amin'ny malagasy zay aloha marina zay fa ny zavatra tsy fantatra de iza le nampamono malagasy tena hoe tamin'ny fomba natsiravina ohatra tsy ahoana ny zavatra tao ambadika iny mila fantatra malagasy satria tantara ny firenena malagasy io ary manana zo feno izy ahafantatra ny tantarany momba azy.
na ny fomba namonona na ny isan'ny malagasy zany de tena tsy arak'izay eritreretana azy fa raha mainao le zavatra resanareo zao de ohatrany hoe film mihitsy le zavatra nisy ohatra fa tsy le zavatra nampahafantarina hatramin'izay satria tena nampiasana zavatra mampihorokoditra fa raha izay ny fomba nanehoan'le malagasy tamin'izany fotoana le hoe fitiava-tanindrazana fahafoizana aina tena maro be anetsiny raha hoe vinavinaina zany le isan'le malagasy maty marina tamin'izany amin'izao fotoana izao arany raha ny fomba fijerinareo amin'ny rahalahy indray a tarafina amin'izay petraka amin'le toerana misy azy na moizan'le malagasy ny ainy ve a le fitiava-tanindrazana iaina le mpanao politika azy amin'izao fotoana izao misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana zany mba tia-patsia zavatra fohifohy rehefa mafy be le fanoherina nataon'ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana zany a ary natanjaka be le MDRM de nitady ny fomba samihafa mihitsy ny mpanjanantany ihany koa tamin'izany fotoana zany nametraka antoko anankiray izay ahafahana manohatra n'ilay MDRM ary io antoko natsangana io ihany a no nyvolavolainy ka nampitany ny fitondrana ny Madagasikara tao arinany nilazana fa hoe maleo tena za moa zany hatreto de tena mialatsiny fa za de tena miteny hoe tsy mbola maleo tentsika ary mbola tolona ho an'ny fahaleovatena tena izy sy ny fiandrianam-pirenena no ataotsika amin'izao fotoana izao fa resaka daholo no hoe fahaleovatena sy ny sisy zany fa mbola tsy maleo tentsika raha ny zavatra misy sy ny zavatra hita amin'izao fotoana izao tsy mivoaka le tantara ary tsy mamoaka azy ny frantsay satria za koa de mahita fa hoe tsy ampy fitakiana ataon'ny malagasy tsy ampy fitakiana ataon'ny malagasy satria le mpitondra na le manam-pahefana na le mpanao politika mitantana ny raharam-pirenena tsy manana an'izay fahasahina hitaka zay tsy manana fahasahina hitaka izy satria anisany mahazo le tombontsoa amin'le fanohana ny mpanjanaka azy sy ny fametrahany ny mpanjanaka azy satria aza adino fa rehefa arahana tsara mihitsy ny tantaran'ity firenena tia dia reo taranaka reo le tena mpitolona tsy mahita ravina varatra mihitsy mandraky teny androany amin'ny fitantanandraharaha eto amin'ny firenena fa taranaka reo olona no volavolain'ny frantsay nanohatra ny MDRM sy mipitarika ny MDRM tamin'izany fotoana zany a no mbola mifandimbo ny tatandraharaha sy mitondra ny firenena malagasy mandraky teny androany ka za mahita hoe normalina be izy raha ohatra tsy samitaky satria izy a mahazo tombontsoa anatin'le fitantanana ary izy ihany koa mangatsitsika satria izy manana n'le fahefana sy fahafahana hitaky nefa izy a tsy mitaky de misy fiantraikany be de be aty amintsika zay raha atreto aloha zany de tena mbola azo tenenina hoe verimaina ny rahandreo malagasy ty tanindrazana latsaka tao anatin'izay tolona rehetrarehetra ny fandimby teto amin'ity firenena ty zay satria tsy mbola tonga mihitsika tamin'ny tanjona zay andrasana nanaovana an'ireny tolona ireny raha izay faharoa manarakaraka an'izany a mandraky teny androany tsy mbola nisy mpanao politika mihitsy nahavitana anapirofo fa hoe tsy atao raraka an-tany reny raha latsaka tamin'ny tolona samihafa ireny satria tsy mbola nisy mpanao politika mihitsy aloha mandraky teny androany ho ana manokana hevitro zay nahavitana anapirofo ary nampiseho ho fatapoko fatam-pirenena hoe ty tandrazana izy raha ijery zao tsika ohatra taorina ny repoblika voalohany rehefa niongana ny filoha Philibert Tsirana tamin'ny 1972 teteza mita mipetraka teo de inona ny zavatra nisy mpanao politika tao anatin'ny teteza mita 72-75 nangorona ny bolongambolamena rehetra ny fanaka vita amin'ny volamena matevina rehetra na oromasifo ozy ny vazaha zay milanja amina taonina fantatro le izy fa tsy ho tononika eto amina taonina na orony tao manjaka miadana tao de mibatainy na mpidiriny anaty roplanina de naondrana any andafy mpanao politika gasy no nanao an'izany a tamin'ny teteza mita 72-75 hitatsika ihany koa reo a privatisation samihafa zay tenenina mihitsy hoe privatisation gaboraraka natao teto Madagasikara tao anatin'ny vanim-potoana zay raha tsika mahafantatra namidiny banky BOA BTM BV tamin'ny zany fotoana zany de nomena vahiny de jereo anefa fa tsisy nininana atao le vahiny mihitsy anefa fitantanana fotsiny niove afa mba hoe ty misy valopy be na ty misy bolongambola netiny avy any ivelany netiny ateto fa dia tatany fotsiny
de jereo nefa ny service am'izao fotoana zao feheziny le vahiny hatrany a ny toe-karena eto amitsika nefa ny service na ny raha omeny atsika tsy mahafapo raha ianao zao maka volany amin'ny banky ray andro maninitra ianao vao mahazo volany amin'ny banky raha ohatra ka ampiasa seky de ianao zany sorena am'le milahatra ela be de hiditra amina carte bancaire nefa ny frais an'izay service zay a mitombo ohatran'izany zao a privatisation natao tamin'ny Solima lazaina tamin'izany fotoan'izany fa hoe amena ny tsy miankiny amena mpandraharaha tsy miankiny mba hisy fifaninanana sisisa de namidy ny Solima inona zao zay fifaninanana hita am'izao ny vahiny no mitavana sy manjaka zany hoe reo lisinga rehetrarehetra amerina indray ny fiandrianam-pirenena sy anome hery ny toe-karena satria tadidio fa raha voaresaka firenena zany na fiaina mba oka amin'ny ankapobeny zany raha vo sara toe-karena ianao a de fa mandoalika foana ianao zay a amin'ny lafiny ara-politika ka io zany de hoe raha tsy vita ny mpanao politika malagasy mihitsy aloha manapirofo ho hita mipiraitan-drazana hoe tena tia tan-drazana izy ary miado an'ity firenena ty de tena miala tsiny a fa de mbola verimaina andreo raha andreo tia tan-drazanareo raha toy izako kely misy zao fampitambavao tonga aminay parlementaire am'izao fotoana zao hoe nisy mpanao politika anankitelo gasy a ny varotra ary mifampiraharaha tamin'ny vahiny ny gaz na ny etona naturaly am'ireo îles éparses reo ary zay onony tsy mampandeha an'io fitakina ny îles éparses io satria efa nisy mpanao politika anankitelo ny anankiray mivarotra bloky anankitelo ny anankiray mivarotra bloky anankiroa ny anankiray mivarotra bloky anankiray de efa mitrandraka mihitsy mivahiny ao am'le îles éparses mitrandraka gazy dikan'izay zany reo mpanao politika reo zany mitavana rery an'le vola sy le fampirarahana nataony de am'izao fotoana zao ihany koa de mbola misy fampitambavao ihany koa hoentin'ny olona mahalala sy manana fifandraisana pirenena amin'ny parlementaire hoe nisy mpanao politika malagasy nanao fifampirarahana tany ivelany tany fa hanondrana tova zany hoe misy trafic d'organe zany eto Madagasikara ary lalana anatanterahany-zareo alizy a de manangana klinika amina toerana maromaro izy a de hoe klinika mody hoe mitsabo fa le olona marary tsabona o zany a raha vo tsy mitarina ary tsy mailo ny mpanaraka azy a de maty io ary miala ny organe an'io a de aondrana mpanao politika malagasy no manao an'izany fifampirarahana zany ka zany de tena mbola anamafisako ary amatrarako ny hoe atreto de mbola very maina reo raha nyty tandrazana namonto an'ity firenena masiny ity Andriamatoa Désiré verimaina tokoa ve le tolona tamin'ny fito amby efapolo raha ny zava-misy am'izao fotoana aloha dia manaiky tsara ny zavatra nyresahan'ny Prince Brunel hoe tena mbola mila miaditsika mbola misy tolona be miandry malagasy fa ny zavatra anankiray tena ngeza be zany mila tandremantsika malagasy de hoe ny famafana ao anatin'ny lohan'ny tanora malagasy lanjan'izay tolona zay natao teto amin'ny firenena zay satria saika tsy de tena mahafehy tantara intsony ny tanora malagasy ary ny famerenana an'io tantara sy ny sotoavina sy ny fahendrena malagasy ao anatin'ny tanora zany zay aloha tena anisan'ny asa ngeza be tena miandry ny titan-drazana am'izao fotoana zao satria raha tamin'izany fotoana zany hoe saika amin'ny malagasy manontolo no mitovy hevitra atao anatin'le MDRM am'izao inona mitranga zay ve no mitranga am'izao fotoana zao ary za manokana zany anisan'ny tena hoe napirisika manokana tamin'ity fandarany ity de ny ametraka ao an-tsain'ny tanora malagasy hoe ilay toe-tsaintsika malagasy dia toe-tsaina saro-piaro amin'ny taniny saro-piaro amin'ny ajany saro-piaro amin'ny fiandrianany ary zay tokony ho raisin'ny tanora zay satria raha tapak'izay atao hoe fampitanana zay fomba fijery sy fahendrena sy fomba fisaina zay de efa tsisy antontsony antenainao ninina amin'ity Madagasikara ty rehefa ny tanora tsy manana tsony an'izay fisainana ary zay le tsony fanilo miampita satria tenenina foana mantsy hoe fanilo miampita inona le fanilo amiko de zay le hoe malagasy masy mandedy amin'ny taniny saro-piaro amin'ny taniny saro-piaro amin'ny fiandrianany ary io a no everiko fa asa lehibe voalohany zany raha hoe anomboka amerina zay fiandrianam-pirenena zay tsika de famerenana zay ao anatin'ny tanora malagasy raha izay faharoa de hoe raha jerentsika ne 20% isan-jato amin'ny toe-karena malagasy ne operatana amin'ny vahiny
zay nyresahana teo zany lay izy hoe 20 isanjaton'ny toe-karena malagasy ary amin'izao fotoana izao tsy basy tsony no entin'ny vahiny miady amintsika fa zavatra anakirongeza be ny tena tsapako dia voalohany indrindra amin'ny alalan'ny kolotsaina vahiny ampisesika ato amintsika dia veritsikelikely ilay mahamalagasy ilay fahasarotam-piaro ny mahamalagasy ary ny faharoa dia ny herin'ny vola ary tafaresaka tamina mpanao politika anankiray na mpandalina raharam-pirenena moa raha ny tena marina fa tsy mpanao politika dia nytena izy hoe tsy mampaninona amin'ny vahiny mihitsy ange ozy izy no manao maka vola manao cotisation mitondra 10 millions d'euros zany efa 150 milliards 175 milliards zany eto Madagasikara anosihana ny olona hitondra ny hefiny any amin'ny seha-pitondrana samihafa zany zavatra zany hoe tsika malagasy raha mbola io vola io ny tompontsika zany amin'ny safidianana amin'ny resaka raharam-pirenena dia mbola ho very ihany koa tsika satria mbola le olona mahazo an'le famatsim-bola goavana mbola hiakatra amin'ny fitondrana ary rehefa miakatra amin'ny fitondrana izy dia tsy hanompo an'le vahoaka fa hanompo an'le olona namatsy vola azy ny akarany teo amin'ny fitondrana raharam-pirenena ka amin'izao fotoana izao dia ny zavatra hoe ny tsapa aloha amin'izao dia hoe nisy an'ireny ohatra hoe somamana reny nge efa endrika hoe le malagasy mbola tsy manakitsakitsahanao amin'ny taniny reny zavatra mitranga samihafa etseroa reny zany hoe mbola nisy pitikafo zany ao anatin'ity malagasy ty fa ny zavatra misy tsy fedina tsony eto fa izay pitikafo ao anatin'ny malagasy ahoana ny anesorana an'izay any amin'ny taranany dia mora milalao amin'ny malagasy ao aorianan'izay fotoana izay zay zany zao ny tena ady be ary manafatra ho an'ny tanora manafatra ho an'ny ray aman-dreny hoe tena tia tantaran'ny firenena ity sy le sotoavin'ny firenena sy le fahendren'ny firenena malagasy tena trandrahana tadavina ary averina fa io zany no armana io ny fitaovam-piadiana ngeza amin'izao fotoana izao ahafahantsika aloha miatrika fa raha tsy ao zay fototra zay satria problema dia tsy manapototra tsika dia le olona voavolavola any ambadika ny resahan'ny namana prince Brunel nato no lasa tonga amin'le fitantanana dia ilay tia tanindrazana aloha dia tsorina fa dia tsy voabahana foana ny tia tanimpotra ihany ny tia tanindrazana mitondra hevitra ihany fa dia tsapa hoe voabahana ary matanjaka be ny hery mibahana azy tsy ho tonga amin'izay fitantanana ny firenen'izay ary mbola ady be ihany koa zay zavatra zay madivay farana sady ny fandarantsika nefa mialohan'ny tena maranana sy tanteraka dia omena 3 minitra avy ngambonareo mirahalahy amin'ny tinana izay voalazantsika teto androany ia voalohany aloha dia fatrariko hatrany le fisaorana satria zavatra ngeza be ny fotoanandroany sy ny fifampiresantsika teto fa ny azy zany tiako hozaraina amin'ny pretandrazana dia tsotra ary indrindrindra ihany koa ho an'ny namana mpanao politika tsy ny olona nanjanaka atsika mihitsy no anana fihetseham-po na hoe alahelo atsika androany ka dia hoe hanampy atsika hivoatsika fa tsy maintsy tsika malagasy ihany no milofo sy mitady ny lalana rehetra hivoahana ao anatin'izao fanjanahana amin'ny endriny rehetra zao itsika nefa tsy ho afaka ao anatin'izao fanjanahana amin'ny endriny maro samihafa zao raha tsy matanjaka ny toe-karentsika ka aoka tsika andray an-tanana manomboka zao ny fampandrosoantsika ny ty firenentsika ty za mialatsiny fa raha mbola ihirahirany zany pepepe tsy miankina sy tsy miankina zany tsy ho tombontsoa pirenena mihitsy zany na mihitsika any namana mianatra sy mahay toe-karena samihafa hoe te hiverina any amin'ny ekonomia planifie ve zany tsy olana mihitsy rehefa zany no mitondra vahaolana ho an'n'isa tokantrano sy ampakarana fari-piaina mpiray-tandrazana satria tsy hatanjaka mihitsika ary tsy havita nininy raha tsy manako hoanina ary metsara ny fari-piainatsika fa raha zany secteur privé tsisy faran'izany ny rairainy eto ny gasy dia antra foana fa ny vahiny dia hitombo arena hitombo fahafahana hitombo an'izay fahafahana manjanaka sy mangeja ny mpiray-tandrazan'izay ka ny ady zay aminy ana ny vahaolana hitako hoe raitsika an-tanana ty raharaha ty fa tsy toro-hevitra avy any ivelany na toro-marika avy any ivelany lava no andrasana ka zay mpanao politika tsy mahasamandray an-tanana n'izay andraikitra zay dia mba tokony makasisiny angamby izy dia aleoa mba mpanao politika mahasaky mandray an-tanana nyty firenena ty amin'izay nitondra ny raharaha fa sasa miandry le vahoaka sasa miandry le firenena ary dia tena hoe miaina ho anatina fiainana fadiranovana mihitsy ny anjara tenenako angambany dia ny hoe misy
teny tenen'ny général de Gaulle ty izy frantsay ary maharaka tsara ny pitsopitsony amin'ny raisam-pirenena satria mahafantatra tsara n'izany ary de nyteny izy tamin'ny fotoan'androny ny olona anankiray ozy izy no afaka manana namana fa ny firenena anankiray tsy manana namana zany na oviana na oviana zany hoe ny firenena iara-iasa aminao de tsy hoe namana ianao de eo izy de tsetsetra anao eo de hanampy anao fa matoa izy tonga aty de misy tombontsoa tedaviny aty aminao ary anjarantsika malagasy no miaro ny tombontsoantsika sy ny miady ho an'ny tombontsoantsika ao anatin'izany fa ny zava-misy hatreto aloha de tsy mbola nahavita niaro ny tombontsoantsika sy niady ho an'ny tombontsoantsika isika malagasy fa saika hoe rehefa mahazo kelikely eo de asa raha mbola ao le toe-tsain'le sitran'ny fa de tena hoe lasa tsy tsapatsika ny lanjan'ny arena misy eto Madagasikara vao aingana tafahoana amina namana mpahay resaka arena kibon'ny tany de ny teny izy hitanao ve ty naseho any anahy karta amin'ny Madagasikara hitanao teboka anankiray asehoko anao io teboka ray kely io izy dia io faritra io misy grafita teboka raha io ary ny grafita ao izy rehefa tombanana de mahatratra 45 milliards de dollars teboka anankiray de asehoko anao am'izay ozy ny teboka rehetra misy ny grafita eto Madagasikara ary fa tena amapolopolo maro grafita fotsiny fa tsy miresaka zavatra hafa ka zay le resahako hoe tamin'ny fandarana tamin'ny télévision tsy miankina ray de nametraka mihitsy hoe ka tsy ho varivariany lavitra tsika ka tsy ahitany ambany maso fa eto Madagasikara misy arena be da be ahafahantsika mivoatra eto raha ohatra ka misy ny finiavana politika ny mpitondra fanjakana anao an'izay fampivoarana izay ny faharody ty ny fanabeazana ny malagasy ny tanora malagasy tena mila jerena hatrany fotony mihitsy io satria mila averina le akalam-pisainana malagasy le fototra iorena ny fisainana malagasy sy fahendrena malagasy satria raha tsy tafapetraka izay de tsy anana an'izay mihitsy sika anana tanora molavola tanora ho tia ny tanindrazany sy anavitra ny tanindrazany izay angambany ary de manentana ny tanora malagasy hoe azavariana amin'ny zay afatra rendrarendra ry tanora marina fa mifaly ny tanora fa zao io tantaram-pirenena io fahendrena malagasy io fotom-pisainana malagasy io mila trandrahantsika tanora io sy ny mpanabe sy ny ray aman-dreny iverenan'izay fa tena mampiorikoditra no avy ny firenena raha mitoy izao raha tsy arenitsika angana. Tapitra ihany koa ny fotoana nomenantsika androany everina fa nitondra fahalalana misy sainan'ny malagasy ny fandarantsika androany ary hitondra zavatsoan'ny firenentsika ihany koa tena melona tokoa ilay fitiavan-tanindrazana izay niainan'ireo razantsika tany aloha tany everina fa izay ny zava-nisy nentin'ity fandarantsika androany ity ka de isorana betsaka ianareo amin'ny rahalahy ny vahiny teto amin'ny RDB tamin'izao alina izao.